faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mahatratra ity andro alahady fahefatry ny volana Oktobra taona 2024 ity. Fotoana miavaka satria fotoana izay andraisantsika indray ireo olona nantson'ny Tompo anavao ny fandroran-tenany tamin'ny batisa ary manaiky anatevin-darana ireo mpanompon'Andriamanitra tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny asan'i Kristy ety an-tany amin'ny mahavatany ny fiangonana. Androany zany araka izany dia natokantsika anokanana ireo katekomena izay nanaraka ny fianarany tamin'ny taona 2024 iny sy ty taona 2024 ity. Araka ny fantatsika dia tokony tanterana tamin'ny Pentekostra teo zany. Nefa moa noho ny fioboana dia tsy azo natao zany misaotra an'Andriamanitra tsika. Fa afaka manatanteraka ankehitriny kanefa noho ny mbola fahaterena ny toerana miohatra amin'ireo isan-katekomena satria ny isa 7 izy. Dia ny 2 no tokanana androany, ny 9 kosa dia tokanana amin'ny volana ambony, ary ny anankiray moa araka ny fangatahany dia tokanana any Madagasikara. 5 amin'ny volana ambony azafady tompoko. Dia ny ray tokanana any Madagasikara. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amin'ny fanaza eo anoloan'ny seza fiandrianana ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Petraka isika. Hallelujah.
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny salamo faraky amby folo amby zato no anoizantsika izany aleloia fiderana izany. Salamo faraky amby folo amby zato ary mbola toizantsika mira fahavalo rehefa avy eo. Aleloia! Iderany Jehova amin'ny foky rehetra eo amin'ny fivorin'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maro mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy. Mianatra sy mamindra fo Jehova. Nomeny amina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny Jetilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Ny toetra mafy mandrakizay tory ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana, manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorona ny fanekeny mandrakizay izy, masina sy mahatahotra milarany. Ny fahatahorana ny Jehova ny fiampam-pahendreny, fahalalana tsara nanarana izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Ira fahavalo. Ny laza, ny saotra, ny voninahitra, ny fahalebiazana, dia ho anao rery Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina. Pahary izao tontolo izao, ary tia sy mamindra fo, ka namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Zanaka ao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Lehibe ny asanao Tompo,
ary tsara ny asanao rehetra. Najoronao ity fiangonana ity ary novelominao sy hitarinao ny ambaindainy ka amin'ity alahady fa-4 ny volana oktobra ity dia hanampinao isan'ny vavolombelon'ny famonjena vitanao sy ny vavolombelon'ny fanangananao n'olona antso ho amin'ny fiainana vaovao ireto katekomenina 12 mianadahy ireto. Asanao reo vokatry ny antsonao ary izay rehetra koa dia asanao izay namaly ny antsonao ka virinao eto iseho vatana tokana. Atreo sy ampiraiso amin'ny alalan'ny fanahinao masony zahay mba iseho tokoa ny voninahitrao ary azoto sy aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarananao sy amin'ny fanompona masina izay niantsonao sy nanokananao anay. Ko tanterao zao fanompona zao tompo, ataonay amin'ny anaranao zany ary aoko hanitra kasitrahana eo anatrehanao sady famelombelomana ny fananay rehetra koa. Dia amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy dera laza ho anao ray zanaka ary fanahy masina hatramin'ny taloha indrindraka amin'ny mandrakizay. Amen. Petraka isika. Ny Andriamanitsika ry havana dia Andriamanitra masina, tsy mahay mitoetra eo amin'ny maloto noho ny fahotana, noho ny fiviliviliana, noho ny faharatsiana, noho ny fiatsaram-belatsiana, noho ny avonavona, noho ny fisarahana. Tsy afaka mitoetra ao amin'izany ny Andriamanitsika. Kanefa tsy tonga hitadiny marina izy fa ny mpanota ibebaka koa dia mitaona antsika indray anatinazy amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka malahelo noho ny nampalahelovantsika azy mba azahoantsika kosa fanavaozam-panahy ka hananantsika firaisana amin'ny Jesosy Kristy ilay fa tonga ampiavana antsika amin'ny ray sy ampiavana antsika amintsika samitsika ivavaksika. Raha eo zanakao zahay, nantsonao anana firaisana aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana. Nefa tompo, tsy tanteraka izany firaisana izany. Miantso anao tompoko zahay, fa ny tenanay ny nofo izao tontolo izao ary ny zavatra mandalo no tompoinay, arahinay ary omenay lanja eo amin'ny fiainanay isan'andro. Efa nitiavinao tamin'ny fitiavana avo tsy misy toazy zahay, izay nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Ndrisy tompo, tsy mahay mamaly fity zahay. Fa ndraindray izay tianao amin'ny molotra fa tsy amin'ny asa sy ny marina. Matetika izay tianao raha amin'ny hiranay sy ny teninay, fa amin'ny asanay kosa, amin'ny fanoloran-tenanay kosa dia tsy tanteraka izany. Indraindray izay tompo, dia te ampiseho amin'ny velany fa olona manana anao, olona nodiovinao, olona afaka mitondra ny anaran'i Kristy. Kanefa indrisy fa eo amin'ny fiteninay, eo amin'ny eritreritray, eo amin'ny fifandraisanay amin'ny namanay, eo amin'ny asa fanomponay, indrisy tompo, tsy hita fa vokatry ny fo anaty navaozy ny fitiavanao sy ny fananao zany. Misaotranao nefa zahay fa hoy ianao izay manatinatsy mba ho laviko mihitsy. Ndreto izay manatona anao, miaiky ny fahalemenay, miaiky ny tsy fahatanteranay, ary mitondra eo am-pototry ny azo fijalian'i Kristy
izay mahameloka anay rehetra miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po mitalao aminao zay mamelany elokay. Diovy zay ho afampahotana, sasao zay mba ho afakeloko, ary avao zo ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka ho mpamonjy anay no entinay manozo vavaka zao. Amen. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao izy, zany no nampaharetako famindram-po ho anao. Satria tia hatramin'ny farany Tompo dia manavao ny famindram-pony ho an'izay manatona azy sy mibebaka marina izy. Ko anao zay nifona tamin'ny fonao teo anatreny, raiso amin'ny fatokina. Ny teny manambara fefanavelany ny elokao. Iara-mitsangana sika. Hoy ny Tompo, aza matahotra ianao fefananavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Zaho dia zaho ihany ny Tompo ary tsy misy mpamonjy afa-tsy zaho. Zaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy hisy hafa ao aminareo. Ka dia ianareo no vavolombeloko ny Tompo, ary zaho no Andriamanitrareo. Ko voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Alleluia. Midera an'Andriamanitra. Amen. Efatra amby 700. Efatra amby 700.
rehefa nodiovin'ny tompo ny fontsika dia afaka mandre tsara sy mandray tsara ary mivelona amin'ny fisaorana sy amin'ny fifaliana ny teniny isika. Koa eno iary ny teny zay anambarana andray ny sitrapon'Andriamanitra tia ny velomantsika zay voavela eloka. Fa olona afaka ianareo, ko aza vela ny io tanjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany, fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy nefa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Voninahitra ny aminy avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Zao dia manomana amin'ny fomba mampanantsika andre ny teny voarakitra ao amin'ny soratra masina sy ny toriteny isika. Ataontsika ny hira 7:1 dia miakatra ity ny mpiaradia amin'ny katekomenina miara-miasa amin'ny mpitandrina amin'ny fanofanan'ireo katekomenina ireo, hiakatra ity izy mirahalahy hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny famakian-teny. Sy fanazavana ny lalanay tokoa ny teninao. Hainao koa fa nyteny fa nandefa ny teninao ianao mba hanasitrana anay. Tompo manindrindrindra zay amin'izao fotoana izao mba hitenenanao aminay. Satria matahotra izao tontolo izao, miororo izao tontolo izao, kanefa kosa ny teninao dia mampijoro sy mampahiranay ary manafatahotra anay. Misaotra indrindra anao zay amin'reto tanora izay nantsonao
satria efa tanora tokoa ianao ary tia ny tanora ary miatso ny tanora mba handeha sy tory sy anambara ny voninahitra ao ampaherezo ny mpanomponao ary mitenena aminay tsiraray avy fa vonina ianao izay mpanomponao amen. Aminomboka ny famakinany teny soratra masina tsika ry havana arak'izay hita ao amin'ny Isaia mpaminany toko 470 Isaia toko 470 manomboka amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehova mpanjaka ny Israely, dia Jehova tompony maro mpanavotra azy. Izao ny voalohany ary izao ny farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Ary iza moa mba mahantso takahy, aoka nambara sy andahatra izany amiko izy. Hatr'izay nampitoerako ny firenena fony fahagola ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga dia aoka ao ambara koa izany. Aza matahotra na mangofotra ianareo, tsy efa nampandre ianareo hatramin'ny fahiny va aho ka nambara taminareo? Eny, ianareo ny vavolombeloko, misy Andriamanitra afa-tsy izao va? Tsy misy vatolampy, tsy hitako izany. Epistily nosoratan'i Paoly apôstôly ho an'ny Efesianina toko 4 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ary hotohizana amin'ny andiny faha 1 ka hatramin'ny faha 9. Efesianina toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ny andiny faha 1 ka hatramin'ny faha 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho izany izao mpifantotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika amin'ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo fandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana amin'ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny feham-pihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsoana anareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady iray n'izy rehetra, izay ambonin'izay rehetra manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Ary izy no nanome ny sasany apôstôly, ary ny sasany mpaminany, ary ny sasany evangelista, ary ny sasany mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tena Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisana finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alabe ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ahilingilana sy ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiandreny ahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka amin'ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no tombon'ny tena rehetra izay akamana sy ampiraisina tsara noho ny fanompony ny isan-tonony araka ny fiasan'ny rehetra momba azy avy amin'izay mety ho anjara asany avy ka mpandrosoan'ny tenany ho amin'ny fitiavana. Iara-tsangantsika anao ny hira voatondro fandraisantsika amin'ny filazantsara.
faefatra ka hatramin'ny fahatelopolo. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any amin'ny tany hafa ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Ko ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2, ary ny anankiray 1. Samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Haniaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Toy izany koa ilay nandray 2 dia nahazo 2 ho tombony. Fa ilay nandray ny 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevina amin'ny volan'ny tompony. Noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Noho ny nanatona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe: tompoko, talenta 5 natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy: tsara izany mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Noho ny nanatona kosa ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy: tompoko, talenta 2 natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy: tsara izany mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho ny nanatona kosa ilay nandray talenta 1 dia nilaza hoe: tompoko, fantatro fa olona mila voatsiara ianao, mijinja eny amin'izay tsy nafazanao, mba manangona eny amin'izay tsy nanahafanao. Dia natahotra aho ka lasa nanevina ny talentanao tao anatin'ny tany. Indry lasanao ny anao. Ary ny tompony namalaka nanao taminy hoe: ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nahafako. Ko tokony nampanana ny vola tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga aho dia ho nandray ny ahy mba mijanana. Ko alao amin'ny talenta dia meo ilay manana talenta 10, fa izay rehetra manana no omeny ka nambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananana aza dia laina aminy. Ary ario ho any amin'ny maizina ny ivelan'ny mpanompo tsy mahasoa, any misy fitomaniana sy fikotroanify. Amen. Folo am'zato ihany. Mbola hivavaka isika. Tompo ao fantatray fa manatrika anay ianao. Teny isika sanao zany ary tanterahanao satria tsy mba mamitaka na mandaika ianao. Mangataka aminao ary zay manatria anay. Vangiony fotsy rairay avy, atsiaro ny fiantsona azy, ary indrindra hitombo amin'ny izany
fiantsona izany ka hanompo anao amin'ny jotompo, hanompo anao amin'ny faharetana ary havokatra be dehibe ho anao ka hanomananao ny satroboninahitra fiainana mendrika ny mpanompo mahatoky. Dia mitenena aminay indray Tompo, fa tehinao anao zahay mpanomponao. Amen. Petraka isika. Ny vavolombelona mahatoky hatramin'ny kely indrindra no tendrenin'ny Tompo mpanapaka amin'ny be. Le Seigneur confie les grandes choses, les grands projets, les grandes œuvres à ceux qui sont fidèles aux plus petites ou jusqu'aux plus petites, des petites choses, des petites œuvres, des petites tâches. Ry havana misy zavatra telo loha izay ambaran'ny perikopantsika. Ny voalohany dia ny fiantsonantsika. Iza ilay miantso antsika? Fatatsika moa iza ny miantso antsika? Andriamanitra. Valiteny tsotra be fa mety mamitaka. Fa be dehibe nge n'Andriamanitra e. Ny maro amin'ireny nge ka fitaka. Ary ny sasany tsy ten'Andriamanitra. Fa ambaran'ny teksta ary ambaran'ny soratra masina fa tsy misy Andriamanitra fa tsy tokana. Zay efa nifidy an'Israely nanangana azy ho vavolombelona ary namonjy ny olombelona rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zao ny voalohany ary zao ny farany hoy izy. Ary hatrany amin'ny farany fanambarana, hatrany amin'ny apokalipsy, dia mbola zany no anambaran'ny tenany. Ilay omaly sy anio ary mandrakizay. Ilay voalohany sady farany. Ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy. Takatsika ve zany? Fantatsika ve zany? Ary raha fantatsika zany, moa ve misy fiatraikany amintsika? Jereo nge reo mpivavaka hafa manao ahoana ny fireharehaniny amin'ny Andriamanitra. Asehony amin'ny fomba betsaka, eny fa na dia ny manompo an'ny Satana azy, asehony. Eny amin'ny orony, eny amin'ny andriny, eny amin'ny sandriny, eny amin'ny teny, asehony. Nefa reny aza tsy Andriamanitra. Manao ahoana? Ny fandraisantsika sy ny fiainantsika ary ny fanehoantsika fa ilay tena Andriamanitra no Andriamanitsika. Ary zany Andriamanitra tsy misy toa azo zany. Ilay Andriamanitra tokana sady mandrakizay zany ny antso asianao. Tsy zororo 12 reto ange ny rano voalohany. Firifiry ny génération théorina ary tsika rehetrareto vavolombelona zany teo alohantsika nantsony nofidiny mba ninona ianareo ny vavolombeloko. Vavolombelona inona? Vavolombelona fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy zao. Indino ny fahavalo amin'ny Isaia 4:7 teo. Vavolombelona fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy zao. Misy ingeny tejoro vavolombelona amin'ny zavatra be dehibe. Fa ny fiantsona antsika tamin'ny alalan'ny Kristy dia no vavolombelona fa tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy misy. Fanambarana zany. Ary fanambarana fototry ny inona. Zany no ambarany Isaia amintsika.
tsy misy Andriamanitra fa tsy lay inontsika ary arantsika ary isika ny vavolombelona anambara izany. Izany ny fototry ny fiantsonantsika. Dia hoy Paoly rehefa mahatakatra izany tsara tsika, mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsona izay niantsona anareo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, mandehana amin'ny fomba azahoana mampiseho marina tokoa fa tena izany no izy. Moa ve tena mampiseho izany marina tokoa ny fijoroantsika ho vavolombelona? Raha naraka an'ilay vavaka teo tsika, miaina ao anaty ororo sy tahotra izao tontolo izao. Ny Covid mamely atsy, ny ady mirongatra atsy, ny rano mifoka hatrany amin'ny trano, ohatran'ny boatina afikasika ny trano, ny ororo-tany arikatra, ny atsy may ny ala, efa mitovy refy amina firenena ray lehibe, kila ny hafa. Miaina ao anatin'izany izao tontolo izao. Ary mitodika à gauche, à droite, amin'ny akavana, amin'ny akavia ny olombelona rehetra. Jereny dôly, ny tany jereny, ny akavia, ny akavanana, ny aloha aoriana, jereny dôly. Misy anankiray, tsy mba jeren'ny maro, ilay ao ambony ao, ny lanitra. Raha misy tahotra eo anivon'izao tontolo izao, Andriamanitra kosa miteny amintsika, aza matahotra, momba anao aho. Nahoana ny tsy matahotra? Satria ny Andriamanitra izay inontsika, Andriamanitra ilay sady voalohany, ny farany, tsy misy Andriamanitra fa tsy izy. Be dia be nge miteny famino hoe, fa finoana manao ahoana. Fa ho antsika androany izay mandre izany teny izany, mandehana mendrika ny fiantsona izay niantsona anareo. Ary eto no ampianaran'ny Paoly amin'ny fiangonana. Fa ity Efesianina toko faha-efatra ity dia veriny mpandinika maro fa io no fotom-piorenana na nalam-panorenana constitution isika ny fiangonana. Inona no ambara amin'izany Efesianina izany? Io ilay niantso antsika io nametraka antsika ho fiangonana. Ary inona no atao hoe asa fototra eo anivon'izany fiangonana izany, araka ny anambarany azy. Ny asa fototra iorenan'izany fiangonana izany dia ny ampitombo ny olona tsirairay avy, ka ahatonga azy rehefa velon'ny finoana miasa ao anaty fitiavana ary mampiseho firaisana. Zay ny lazainy Efesianina toko faha-efatra voalohany ka hatramin'ny faha-20. Zay nantsoina ho samy hafa, nantsoina ny tsirairay avy, tezaina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary efa mitombo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia manompo ary ao anatin'izany fanompony izany mampivelatra ny ambaindain'ny fiangonana sady mampiray azy. Ary izany ny tanany FPMA ho fototra iorenan'ny asany, fiombonana manao asa missiona, communion en mission. Ditantsika eo miverimberina ao ilay hoe iray tokana, verina impito izy, antsony ny mpandinika hoe les 7 sola. Iray ny tena, iray ny fanahy, iray ny fiantsona, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra. Ary satria zany Andriamanitra tsisy tahaka azy zany no miasa, dia vavolombelony
Maandriamanitra tokana azy ny kristianina sy ny fiangonana. Ka sady fiombonana izy ary mitady zany fiombonana zany no miasa izy ary mahavokatra ao anatin'izany asa izany. Zao anefa ary zay nidirantsika amin'ny fahatelo. Tsy haintsika ny manao zany amin'ny alalan'ny herintsika. Tsy haintsika ny manao zany irery. Ny filazantsarany Jaona dia milaza ny tompo no miteny, raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Tsy mahay manao na inona na inona. Fa nahoana ange? Satria ao amin'Andriamanitra daholo no ahafahana manatanteraka izany misiona izany. Anisan'ny fandrika lehibe eo amin'ny mpino ny antsona entre guillemets activisme. Miasa de manao anitsy de miorganiser anitsy. Jerenao mietsiketsika zany ka velona. Manana anarana velona fotsiny fa maty. Satria tsy asan'Andriamanitra no ataony, fa ny asan'Andriamanitra asan'izy Andriamanitra ao amintsika. Hoy Paoly eo amin'ny Efesianina 4:2, asany isika voaforona tao amin'ny Jesosy Kristy mba hanao asa tsara. Tsy hoe rehefa atao amin'ny anaran'i Jesosy dia akasitrahana. Fa naverimberiko teto zany, Matteo 5:7. Maro nanao efa nanao zavatra be dehibe tamin'ny anaranao zay, tamin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantako nareo. Miala amiko fa mpanao meloka. Manjary ny ampangana azy ndray ny asa nataony. Asa be ne zany e. Asa na efa natao jobily 10 zany. Fa jobily 10 fa fanamelona 10 koa. Fa indrindra Paul rehefa milaza azy, Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Filipianina 4:2. Andriamanitra ny miasa ao amintsika, miara-miasa aminy isika, fa tsy mandeha irery. Miasa amin'ny herintsika fa tsy amin'ny herintsika. Mazava saina sy manana hevitra tsara avy aminy isika, fa tsy olona mihevitra ho lalitsaina. Ahoana ary ny anehoany soratra masina zany? Zay ny vaky teny fahatelo. Nizarazarain'Andriamanitra ho amin'ny mino zay te hanaraka ny Kristy ny fahaizany, ny heriny. Io no atao hoe fanomezam-pahasoavana. Zarazarainy. Atao ino ny fanomezam-pahasoavana io? Anompona ao amin'ny fiangonana mba hitombona. Zay ny fahamarinana zay ambarany ny ty perikopa zay nizaraina amintsika androany ity. Fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra zay tsy inona akory fa ambara ao amin'ity Efesianina ity, mpandika teny sasany dia milaza hoe silaky Kristy. Sika rehetra dia samy nandray avy tamin'ny Kristy ny silaky ny tenany. Inona io silany io? Ny sainany, nomeny. Ka dia Andriamanitra ny miasa ao aminareo izy na ny fieritreretany zany, na ny fisainany zany. Izy avy aminy, ka dia angatahany zany. Ary izy koa no miasa ao anatintsika amin'ny fanaovana, zany hoe ny hery sy zay rehetra ilaina ao amin'ny asa avy amin'ny daholo. Dia omeny antsika amin'ny alalan'ny talenta izany, amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana izany. Ary zay namezantsika izao fampaherezana foy, ary indrindra anolorana antsika ireto katekomena ireto mpiara-miasa amintsika. Nomeny isika, ary nomeny araka izay tiany, nomeny araka izay sahaza. Ka ny sasany nomeny ray, ny sasany nomeny roa, ny sasany nomeny 5. Ndray maka dia mba nieritreritra fony mbola étudiant
ozy tamin'ny tompo hoe raha zao omenao an'izao ohatran'izao dia zao no ataoko. Ny projet tamin'izany dia hanangana fiangonana sy centre momba ny finoana. Lasa teny ny fotoana arakaraka ny eritreretako an'le izy nampahantraha. Dia zao ny zavatra tsapako noho ny taty aorindrina. Ahoana moa no nanatanteranao an'izany amin'ny eritreritrao? Ary ahoana moa no nanatanteranao an'izany amin'ny herinao? Dia ozy taty aorina ny onony. Tompo, omeo izay sahaza ho ahy, ahafahako manao izay nomanina ho ahy aho. Dia zay. Meo izay sahaza ho ahy, ahazahoako manatanteraka izay tianao ataoko eo amin'ny fiainako aho. Izay sahaza ihany, ni plus ni moins. Ary ny zavatra nahavariana dia izao nosokafany ny varavarana. Nosokafany ny varavarana. Dia afaka mijoro vavolombelona tena fahasoavana e. Fahasoavana. Ary zany namparezana antsika rehetra nomeny. Fa izao matetika tsika rehefa omena dia tsy mahay mionona. Indrindra mialona. Jereo tsara nge fa nomeny 5 ny anankiray, nomeny 2 ny anankiray, ary nomeny 1 ny anankiray. Inona ny fakapanahy? Fa maninona ny anahy ny roa fotsiny? Fa maninona ny any tsy mba 5? Satria izay no hainao tantanina. Nalalalamana anankiray zay mahay fony mbola tany mbola kely. Mahay zany maranitra zany fa saingy maty tanora izy. Dia zao nolazain'ny mpitsabo hoe tsy zakany vatany eo atidohany eo. Tsy zakany. Lasa fiteny hoe midegadegana izy avy eo. Dia any dia lasa maty avy eo. Zakanao ve? Io le eritreretinao ho zakanao ve? Fa matiky falay Andriamanitsika lay voalohany sady farany, tsy misy oatra azy, mahalala anao mihoatra noho ny afantaranao azy, ary mihoatra noho ny afantaranao ny tenanao. Fantany izay sahaza, fantany izay atonony, fantany. Ary omeny. Fa izao, rehefa omeny, dia mampiasa zany ho azy na manompo amin'ny alalan'izany amin'ny fifaliana sy ny fakasitrahana. Mahazo 5 ianao, manompo. Mahazo 2 ianao, manompo. Mahazo 1 ianao, manompo. Fa ity tsy hijanona irainy ianao. Zay nolazainy texte io. Fa le nampitombo, ilay nampiasa, ilay tsy nisalasala tao amin'izany, ary indrindra nampiavaka nyity nahazo 5 ity dia zao nomeny tamin'ny fahafaham-po. Misy manko alaim-panahy fa 5 nomena azy, nahazo 5 en plus izy. Tsy mba faly ve ny tompo raha enina anao veriko aminy? Enina keva mba mahazo en plus izy, ny 4 aloha anahy. Zany nataony Ananiasy sy Safira araka ny asan'ny apôstôly. Tsia. Matsiaro nandray feno avy amin'Andriamanitra, nampiasa izany, nahazo tombony, dia mamerina amin'Andriamanitra, ity no anao, 5 nomenao ahy, nahazo 5 tombony aho, ity ny 10. Wow! Raha misy kristianina, ataoko hoe eto amin'ny fiangonana ka 10 fotsiny no manana an'izany. Wow! Nefa za mino. Fa izaso ianao mandre an'izany dia antson'ny tompo ho amin'izany. Araka izany ity nanana ray ity, raha ny lojika ny jerena, ity nanana ray ity, raha toka nampiasa an'io izy, dia tsy vitany hoe nahazo tombony 2 izy, fa zay tsy nampiasa rehetrarehetra omeny tompo anazy. Tsy zay le izy. Ka aza miteny ianao ray fotsiny fa io ray io itombo io.
satria ampitombon'ny tompo arakaraky ny tombony. Ary zany lojika an'Andriamanitra, zay manana nomena, ary zay tsy manana na ny kely ananany azy esorina aminy. Le antsony hoe manana eto dia ilay nampiasa izay nomen'Andriamanitra azy. Ka matokinareo fa raha hoentinao manompo marina ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao, mo ampitomboiny. Ary raha mamaky ny Korintianina faharoa toko fahasivy isika dia izany no lazainy. Ilay manome voan'ny mpamafy dia ampitombo ny voafafinareo, ka sady azo ny antonona nareo ianareo nisy ambiny koa hoentinareo manao asa soa voninahitr'Andriamanitra ka mitoeraka fisaorana. Zany ny sekret ny ty Andriamanitra tsy misy to azy ity. Zany ny sekret ny fanarana ny ty Andriamanitra hany Andriamanitra ity. Ary zaho sy anao natsono vavolombelona. Ka izao ny lesone, aza miandry anambe vo anome. Fa raha matoky amin'ny kely ianao, raha izao zao antsika tenenina mba manome zay ero anome dolo ingatsika. Tsy zany moa, fa mbola mieritreritra ihany tsika. Ne mbola mieritreritra ihany tsika. Zao no mety eritreritra, inona ny vita ny 1 euro? Tsy ny 1 euro ny havita zavatra, fa i Andriamanitra zay mampitombo sy miasa ao aminy. Zany ny sekren'io. Ary eto amin'ny fiangonana dia lazaiko anareo zany, mare nareo zay nidoro vavolombelona zany. Ianareo zay manao fahafolo-karena dia mahalala, fa plus ianareo manome, plus mahazo. Diso ara-diso zany, ary ambarao amin'ny rehetra nareo nilazo an'izany, nijoronareo vavolombelona zany. Ary mba lazaina amintsika fa izany mihitsy. Zany ny lojika an'Andriamanitra. Tsy hoe raha manana be dia anao be, tsy zany. Fa raha te anao be ianao, manomboa amin'ny kely. Fa zay matoky amin'ny kely no tendren'Andriamanitra ho mpanapaka amin'ny be. Averiko tsara. Aza miandry anambe vao mieritreritra anao be, fa manomboa amin'ny kely izay eo aminao. Tandremo ane fa aza manao ohatran'ny ananasy safira mandangy amin'ny tompo. Fanao tsika hatramin'izay, zay mbola kely dia nanao an'izany. Menarerefatra zay atao rakitra. Inona anao tao? Atakalo. Ary tsaroana fa tany ambany vohitra aza, misy mangarona n'le fanatazany rakitra iny, aseo mihitsy hitanareo ty ary aroa, arotsaka ao akariary afameriny. Ny ray aman-dreny nefa nanome arerefitra, nanome ary aroa, fa le ananasy safira be dia be tany nanafina ho anazy izy. Dia hozy izy ny fampianarana soratra masina. Tsy olombelona no nandangianareo sy nanafenanareo fa ny fanahy masina. Pour vous, catéchumènes, nouveaux membres responsables de l'Église. Vous savez, dans ce chapitre d'Éphésiens, ce chapitre 4, l'appel qui vous a été adressé est un appel pour croître, pour grandir, pour cesser d'être des enfants. À partir d'aujourd'hui, vous serez des membres, vous êtes membres responsables dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ a mis sa confiance en vous. Sa confiance pourquoi? Sa confiance pour que vous soyez des vrais témoins de ce Dieu unique, du seul Dieu, le Tout-Puissant, qu'on ne peut comparer à aucun autre et qu'on ne peut échanger avec aucun autre. Vous avez sa confiance, sa totale confiance. Mais non seulement vous avez reçu sa confiance, mais il vous donne aussi les capacités. Il vous donne aussi l'étendue de sa grâce, le don de sa grâce.
parce que vous n'allez pas le servir avec vos moyens, avec les moyens qu'il vous donne. Alors, qu'est-ce qu'il vous exige? Une seule chose, d'être fidèle. Vous avez reçu gratuitement et vous recevrez encore gratuitement, et beaucoup, j'espère. Mais vous allez commencer dans les petites choses. Parmi vous, il y en a encore qui habitent chez les parents, n'est-ce pas? Mais vous recevez par-ci, par-là de l'argent de poche ou des choses comme ça. Au lieu d'aller chez McDo 3 fois, réservez au moins un McDo pour le Seigneur, et vous verrez. Vous avez encore eu 2 McDo. Si le Seigneur du Seigneur peut se contenter d'un McDo sur 3, alors que vous profitez de 2 McDo, vous verrez en grandissant que vous donnerez les 3 McDo. Et il vous donnera encore plus, 1000 McDo. Et j'espère, parce qu'il faut vivre longtemps pour avoir 1000 McDo. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand j'ai dit que vous allez vivre longtemps, il vous donne la vie, il vous donne les McDo. C'est ça le secret de notre Dieu. Dans la logique économique du monde, on reçoit et on donne. N'est-ce pas? On reçoit et on donne. Dans la logique de Dieu, on donne pour recevoir. On donne pour recevoir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pourvoit. Et plus on veut donner, plus il pourvoit ce dont vous avez besoin. Vous avez la confiance de votre Seigneur, mais dites-vous bien, aujourd'hui, il commence par vous confier des petites choses, des moyennes choses, afin que vous puissiez grandir et afin que vous soyez digne de se faire confier des grandes choses. Les aînés sont là. J'espère qu'ils ont vécu ça. Mais vous êtes là pour les suivre, pour grandir dans le Seigneur. Et ce que j'espère pour vous, qu'un jour il vous confiera les grandes choses. Et il est juste. Il est véridique pour accomplir cela. Car ce n'est pas un homme pour mentir. Dieu est Dieu. Et Dieu est digne de confiance. Alors, s'il vous confie, s'il donne sa confiance en vous appelant, une chose va vous tenir, sa confiance en lui. Et ayez confiance en lui et avancez selon sa parole. Pendant 1 an, vous avez été éduqués dans cela. La confiance en la parole de Dieu, la confiance en sa parole, la confiance en sa vérité et la confiance en sa nature. Il est le seul Dieu. Et soyez fiers d'avoir ce Dieu-là. Et soyez fiers d'être les sujets, d'être les serviteurs de ce Dieu-là. Et que la bénédiction, sa bénédiction, vous suive tout au long de votre vie. Pas seulement ici, parce que vous êtes appelés à l'éternité pour toujours. Soyez bénis. Tsangansika mandray ny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo, ampahery anareo, ary indrindra ampitombo anareo amin'ny zavatra rehetra. Ka iseho amin'ny fiainanareo ny fahalebiazan'ilay Andriamanitra tokana, tsy misy toazy. Efa niantso anareo ary nekenareo
tamin'ny fonareo manontolo mahireza sy mahatanja izy atanteraka izany ho amin'izay mino azy. Amen. Petraka isika.
andeha hanambarany finoantsika ilay Andriamanitra tokana sady mandrakizay mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary miantso antsika sy mamory antsika ho fiangonana tokana vavolombelona eto anivon'izao tontolo izao. Koa rahantsika manonona eo mpitsanganana ny fanekam-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokony tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalana napaka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevona nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny andro fahatelo hiakatra amin'ny an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Kristy avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Zao dia tonga amin'ny fotoana izay anokanantsika reto katekomena andiany reto ho mpandray ny fanasan'ny tompo ary ho mpikambana tompona andraikitra eto anivon'ny fiangonana isika. Mangataka anareo 12 menada mba hitsangana eto anoloana. Ry havana malala amin'ny tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana dia fifaliana ho antsika anio ny andray reto olombonjena hanampin'ny tompo isan'andro isan'ny fiangonany reto. Vavolombelon'ny fanekeny reto olona reto ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy isika ary miombona amin'ny fahatsiarovana na vaondray koa ny fiantsona izay niantsona antsika sy nandraisana antsika tsiraray avy ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo maso ny fiangonana sy teo anatrehan'ny tompo. Aoka ary isika ampiray ny fontsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisantsika ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy iombony natabatra amin'ny tompo amintsika. Efa nampianarana ny fotomponona kristianina izy araka ny soratra masina ary manatanteraka ny fanekeny batisa eo amin'ny tenany. Aoka iara-mivavaka isika ary. Ry ray mandrakizay eo sotranao amin'ny fonay manontolo zahay. Sitraka ao mantsy ny nametoky fa ny teny fikasana momba amin'ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony fitiavanao anatonanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo nino ny fanambaranao zahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay mba ho tezaina araka ny sitraponao ka nangataka ny irotsaha ny fahasoavanao aminy. Nampianarana ny filazantsara izy ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fahalalana tsaranao sy ny fiainana mandrakizay ary indrindra amin'ny firaisana aminao ilay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ankehitriny ary tompo rehefa nandre ny antsonao izy ireo dia nifidy ankalalahana ny anaraka anao. Tonga tao anatrehanao izy mba hanambarany finoany
ka dia noho ny vavaka rehetra miakatra ho azy ireo ary raisy koa izay rehetra nio ho amin'ny fiombonana masina aminao ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay ho anao anie ary ho azy sy ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ataontsika ny hira fa 970 970. Ampatsiarovana isika fa efa misy pakasary izay efa natokany fiangonana. Raha te haka sary tsika dia ny mpitoerana ihany tsika na maka toerana anankiray dia tsy mihetsika eny sinon raha ohatra ka mila ny sary tsika aveo dia ampitain'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fifandraisana ireo sary rehetra izay voaray teto ary miezaka aka ny maximum ireo tompon'andraikitra izay efa voatendry. Hoy ny tompo, zaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy andany teniny sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka, fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia havery azy, ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko dia azo zany. Finona mono so azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, ary inona nomeny olona ho takalo ny ainy? Fa na iza nanao ny sitrapon'ny raiko izay ny an-danitra hoy ny tompo, izo ny rahalahiko sy anabavika reniko ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Ary amin'izany nazovonao anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeko izy eo anatrehan'ny raiko izay ny an-danitra, fa nazovonao anda ahy eo anatrehan'ny olona ho lavika kosa izy eo anatrehan'ny ray izay ny an-danitra. Zao ary dia mangataka aminareo zahay mba hamaly ny fanekena izay ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra te ho isany. Ianareo va mino an'Andriamanitra paharentsika sady raintsika ny an-danitra izay tiantsika ka nanome an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino an'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianareo. Moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa izay andraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tia an'Andriamanitra sy hakatony sitrapony ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana ny baiboly ary ny famonjena fanompom-pivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tompontsoa mino. Aoko ary androso amin'ny fanambarana pahabe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo atrehiny izao vavolombelona izao ianareo. Georges et Laura. Apocalypse
fahatelo andininy faharoapolo. Indro efa nitsangana eo am-baravarana ka mandondono, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiaha misakafo aminy ary izy amiko. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao Josie Laura dia manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra noho ny fitarihan'ny fanahy masina, ka azoty hivavaka sy hamaky ny baiboly isan'andro araka izay azoko atao. Anoho ny fitondrana ao amin'ny FPMA ary hanaja ny hevitra tapaka ny komity sy ny fivorian'ny mpandray. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hahantanterahako izany. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo izany, George Elora, dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao indray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa mombanao ny tompo. Rakotovao Nathalie. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Et l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. En présence de Dieu et de son Église, moi, Rakoudva ou Nathalie, je confesse que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Mes péchés sont pardonnés et il m'a donné le salut. Je m'engage à l'aimer et à le servir de tout mon cœur, sous la conduite du Saint-Esprit, en m'efforçant de prier et de lire la Bible tous les jours autant que je peux, me soumettre à l'autorité de toutes les instances de la FPMA et à respecter les décisions du comité paroissial et de l'Assemblée générale de la FPMA Toulouse. Je m'appuie sur la puissance de Dieu pour réaliser cela. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany, Rakotovao Nathalie, dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao indray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa mombanao ny tompo. Razafin'Andriamahery ary soa. Toko fahatelo ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo. Koa ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao Razafin'Andriamahery ary soa dia manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra noho ny fitarihan'ny fanahy masina, ka azoty hivavaka sy hamaky ny baiboly isan'andro araka izay azoko atao. Anoho ny fitondrana ao amin'ny FPMA ary hanaja ny hevitry ny tapaky ny komity sy ny fivorian'ny mpandray. Ny herin'Andriamanitra no iankinako ny hanaterahako izany. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany, Razafin'Andriamahery ary soa, dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa mombanao ny tompo. Andrianarivony Maefasoa. Jérémie chapitre 17, verset 14.
Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Je ne serai sauvé que si tu me sauves, car tu m'as toujours donné une raison de te louer. En présence de Dieu et de son Église, moi, Ajanarvoun Maïfassou, je confesse que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Mes péchés sont pardonnés et il m'a donné le salut. Je m'engage à l'aimer et à le servir de tout mon cœur, sous la conduite du Saint-Esprit, en m'efforçant de prier et de lire la Bible tous les jours, autant que je peux, me soumettre à l'autorité de toutes les instances de la FPMA et à respecter les décisions du comité paroissial et de l'Assemblée générale de la FPMA Toulouse. Je m'appuie sur la puissance de Dieu pour réaliser cela. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Andrianarivony Maefasoa, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasan'ny Tompo miaraka aminy. Ary Andriamanitra Ray sy Toza ny antso anao niala tamin'ny maizinao amin'ny fahazavany magaga, no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanja momba anao ny Tompo. Rabona manitra asin'andriana. Salamo toko fasia amby folo amby zato andiny fatelo amby telopolo. Jehovah toroy ny lalan'ny didinao aho dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Eto natrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao rabona manitra asin'andriana dia manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjay. Voavela ny heloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny hotia sy hanompo azy amin'ny foko rehetra noho ny fitarian'ny fanahy masina. Ka azoto hivavaka sy hamaky ny Baiboly isan'andro araka izay azoko atao. Hanao ny fitondrana ao amin'ny FPMA ary naja ny hevitra tapaka ny komity sy ny fivorian'ny mpandray sy ny herin'Andriamanitra ny ankinako antanterahako izany. Amen. Rabona manitra asin'andriana. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasan'ny Tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra Ray sy Toza ny antso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanja fa momba anao ny Tompo. Rabona manitra asina valina. Salamo toko faraiky amby dimapolo andininy fahafolo. Amorony fo madio Andriamanitra ary avoaza iorina marina ny fanahy ato anatiko. Eto atrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao rabona manitra asina valina, mandraiky marina sy mino fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy, voavela ny heloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny tisy hanompo azy amin'ny foko rehetra noho ny fitarian'ny fanahy masina, ka azoto hivavaka sy hamaky ny Baiboly isan'andro araka izay azoko atao, noho ny fitondrana ao amin'ny FPMA ary hanaja ny hevitra tapaka ny komity sy ny fivorian'ny mpandray, ny herin'Andriamanitra ny ankinako hatanterahako izany. Amen. Rabona manitra asina valina. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasan'ny Tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra Ray sy Toza izay ny antso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanja fa momba anao ny Tompo. Rary John Kenu. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. En présence de Dieu et de son Église, moi, Arjuna Kenu, je confesse que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Mes péchés sont pardonnés et il m'a donné le salut. Je m'engage à l'aimer et à le servir de tout mon cœur, sous la conduite du Saint-Esprit, en m'efforçant de prier et lire la Bible tous les jours autant que je peux. Me soumettre à l'autorité de toutes les instances de la FPMA
et à respecter les décisions du comité paroissial et de l'Assemblée générale de la FPMA Toulouse. Je m'appuie sur la puissance de Dieu pour réaliser cela. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany rary John Kenu, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano fiandraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasana ianao handray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra tsy toa izay niantso anao niala tamin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Rakotony rafahatra miaro. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. En présence de Dieu et de son Église, moi, Rakutun Jaffa Chamiar, je confesse que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Mes péchés sont pardonnés et il m'a donné le salut. Je m'engage à l'aimer et à le servir de tout mon cœur, sous la conduite du Saint-Esprit, en m'efforçant de prier et de lire la Bible tous les jours autant que je peux, me soumettre à l'autorité de toutes les instances de la FPMA et à respecter les décisions du comité paroissial et de l'Assemblée générale de la FPMA Toulouse. Je m'appuie sur la puissance de Dieu pour réaliser cela. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany rakotony rafahatra miaro, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no tsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasana ianao handray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra Ray tsy toa izay niantso anao niala tamin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Raha lambo arvony Ampson Marco. Korotana voalohany tokony fa enina andininy fa 7 hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anao ary koa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'ny Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaza amin'ny Andriamanitra amin'ny tenanareo. Eto anaty tran'Andriamanitra sy ny fiangonana izao, raha lambo arvony amin'ny Samarikona Andriana dia manaiky marina sy mino fa Jesosy no tompoko sy mpamonjy ahy. Voavelany ny heliko ary azoko ny famonjena, ekeko ny ho tia sy hanompo azy amin'ny foky rehetra noho ny fitarehan'ny fanahy masina, ka azoto hivavaka sy hamaky ny Baiboly isan'andro araka izay azoko atao, hanao ny fitondrana ao amin'ny FPMA ary hanaja ny hevitra tapaka ny komity sy ny fivorian'ny mpandray. Ny herin'Andriamanitra no iankinako ahantanterako izany. Amen. Raha lambo arvony Ampson Marco Nandrianina. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no tsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasana ianao handray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra Ray tsy toa izay niantso anao niala tamin'ny maizinao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Raha Rivoson Ronja. Proverbe chapitre 4, versets 10 à 12. Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans la sentière de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu n'y trébucheras pas. En présence de Dieu et de son Église, moi, Rarivson Rounz, je confesse que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Mes péchés sont pardonnés et il m'a donné le salut.
Je m'engage à l'aimer et le servir de tout mon cœur, sous la conduite du Saint-Esprit, en m'efforçant de prier, de lire la Bible tous les jours, autant que je peux, me soumettre à l'autorité de toutes les instances de la FPMA et à respecter les décisions du comité paroissial et de l'Assemblée générale de la FPMA Toulouse. Je m'appuie sur la puissance de Dieu pour réaliser cela. Amen. Noho izany fanekenana nataonao teo zany raha rivosan ronja dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no tsofanay rano sy andraisana ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray sy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah fa momba anao ny tompo. Ratovondraona Fabrice. Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. En présence de Dieu et de son Église, moi, Ratovondraona Fabrice, je confesse que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Mes péchés sont pardonnés et il m'a donné le salut. Je m'engage à l'aimer et à le servir de tout mon cœur sous la conduite du Saint-Esprit, en m'efforçant de prier et de lire la Bible tous les jours, autant que je peux, me soumettre à l'autorité de toutes les instances de la FPMA et à respecter les décisions du comité paroissial et de l'Assemblée générale de la FPMA Toulouse. Je m'appuie sur la puissance de Dieu pour réaliser cela. Amen. Noho izany fanekenana nataonao teo zany Ratovondraona Fabrice dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Aoka iara-mitsangana ny fiangonana. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay no ity ora nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka ifenao ampelantananao Tompo, reto mpanomponao reto, izay vavina namafy ampahabe maso ny fanekeny taminao. Ianao no niantso azy, ko namaly zany antsonao zany izy, ko taio ny fanapaha-keviny, mba hitoetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aharetany amin'izany noho ny asan'ny fananao masina. Ianao ihany nao ka hanomana azy anatina latabatra masina ary ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Tompo, ataovy marina mandrakariva ny mpibebahany, hitombony, hiavaozany ary hitiavany anao. Ataovy matanjaka ny finoany mba azony matoky ary mahita ny vokatra zany amin'ny fiainany. Ataovy tsy azongonzonina ny fanantenany ka na dia mandalo eny ivon'izao tontolo izao feno fahoriana azy izy dia matoky kosa fa manan'Andriamanitra velona, mahery ary mitarika azy ho amin'ny mandrakizay. Ataovy mahery ny fitiavany ka azony mandresy ny efitra rehetra izay mampisaratsaraka, izay manome ny fanafitoinana ary ataovy mahery ny fitiavany satria ny fitiavanao mandresy na dia ny fahafatesana azy. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ka dia hiseho amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona na amin'ny teny na amin'ny asa, fa ianao ilay hany Andriamanitra no Andriamaniny. Mivavaka aminao zay Tompo, omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay efa nampanantenainao ho an'ny zanakao. Dia noho izahay ray ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpanay fanasan'ny Tompo vaovao, mahereza amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Allez dans la joie et dans la paix de votre Seigneur si vous vous attachez à lui.
il vous tiendra jusqu'au bout. Amen. Dia mipetraka isika, zao dia anao hira ireto katekomenina ireto. Mijoro eto alohanareo zay telo mirahalahy izay nampianatra, nanoro lalana, nitrotro ambavaka, nampahery anizy 17 mianadahy nandritra izay roa taona izay. Raha mijoro eto zay dia te aneo amin'ny fiangonana ny fahasoavana lehibe asehon'ny tompo tamin'ny antsony reto tanora ireto, fa ny fahasoavana lehibe koa ny raisinay, fa na dia malemy azy zay dia navelany natanteraka soa ny fanomanana ireto havantsika, zanantsika, zandritsika ireto. Ary dia fifaliana ao anay ny manolotra azy koa anareo, ary manolotra ho an'ny fiangonana ity andihany ity, izay izy ny fidy azy
ny fidy ny anarana hoe andiany fitahina, promotion, bénédiction. Ka dia zay no ndraisantsika azy. Ary tiako ny anamariketo fa ao amin'ny Genesis toko 12 raha ny antso an'i Abrahama ny tompo dia zao ny teneniny hoe hita ianao aho sady ho fitahiana ianao. Ilay fitahiana no fidiny araka ny soratra masina dia tsy mandeha ila na koa aza hoe misy fetrany fa sady mandray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra izy ireo no manjary loharanom-pitahiana koa eo amin'ny asa fanompony sy eo amin'ny fiombonany andraikitra amintsika rehetra. Koa dia atolotra antsika izy ary manompoko zao izy dia piray aina piraidonakafo amintsika olon-dehibe zay tompony andraikitra eo anivon'ny fiangonana ka dia mandray azy sika amin'ny alalan'ny tehaka. Fanaontsika ny miaraba azy ireo rehefa taona tahaka izao nefa fantatsika tsara fa mila tandremana mafy ny fahasalamana indrindra atao zay anakanana tsy pariana na hamindrana ny virus zay mety mandalo any amintsika any amin'ny hafa na mety mahatratratsika avy any amin'ny hafa. Ka dia mba hitehaka amin'ny refidrefotsika fiarabana azy iraky amby folo mianabana. Et pour vous, vous avez bien vu que vous êtes bien accueillis. Soyez dignes de cet accueil. Vous avez été choisis. Soyez dignes de ce choix. Dieu a mis sa confiance, Jésus a mis sa confiance totale en vous. Marchez dignement. Allez prouver dans le monde que le Dieu éternel, le seul Dieu, est votre Dieu et Jésus-Christ est votre Seigneur. Soyez bénis. La promotion, bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Ahí. Koa dia amin'ny anaran'ny fiangonana indray ny arabako anareo misolo tena ny fiangonana manontolo amin'izao andro lehibe amin'ny fiainanareo zao. Félicitations pour ce grand jour de votre vie de jeunes chrétiens, jeunes chrétiennes. Vous avez manifesté, vous avez témoigné votre engagement aujourd'hui envers le Seigneur et nous vous portons en prière pour que cet engagement dure à jamais. Dia misaotra antsika rehetra fiangonanako manohana azy ireo tonga vavolombelona tamin'ny fanoratenan'izy ireo. Misaotra ireo marobe izay manaraka amin'ny YouTube ary mbola mialatsiny ihany koa satria noho ny fandaminana izay fantatsika dia tsy sika rehetra no afaka tonga eto amin'ity fiangonana ity nefa nalavitra tsika na mifanalavitra na mifanakaiky dia ao amin'ny tompo iray eo ny ao amin'ny tompo ka dia miara-paly amin'izy rehetra tsika na dia tsy tafaraka eto daholo aza ny fiangonana manontolo ary mino fa ny tompo dia mbola manome fiadanana an'ireo tanora avy nanolo tena ho azy ary manome fiadanana koa anytokatra amin'ny tsaray avy. Misaotra tompoko. Mialatsiny fa misy zava-manahirana kely.
zao dia tonga amin'ny fotoana ny fanasan'ny tompo isika. Eto zany dia marina fa mba satria zao ny voalohany andraisan'izy ireo ny fanasan'ny tompo, rehefa tonga ny fizarana ny mofo sy ny divay dia izy ireo no mena voalohany, zay vomena tsika rehetrarehetra. Ngamba tsy alontsika amin'izany fa au contraire anaja azy ireo ary anome toerana manokana azy ho amin'ity andro manokana ho azy ireo zany. Ataontsika ny hira zay efa voatondra enina fitopolo amby zato ny andiny voalohany sy fahatelo ary fahadimy dia angatahana hiakatra ity ny diakonina. Ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo ary satria velomin'ny fitiavana isika ary nandray amin'ny finoana zany fitiavana zany, nandray ny fiadanan'ny tompo dia aoka izara izany fitiavana zany, anonony zany amin'ny eo akaikitsika itodika amintsika iteny hoe ho aminao ny fiadanana amin'ny agosy sy adroatsika. Ho aminao ny fiadanana, ho aminao ny fiadanana. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia, ary aoka izay mahare anao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaeta, ary izay mety aoka izy isotro mahimaimpona amin'ny ranonaina. Asandra tony fonareo ho eo amin'ny tompo. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra, mety tsy mahavonjy ny saorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo-tena hamonjy anay, amin'ny alalany koa ny deran'ny anjelin'ny fiandriananao, hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany ny derany anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo dia miara manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe asina asina asina
ry havana malala aoka sitsika angina eo anatrehan'ny tompo iaino sy eritreritra tsara ny teny voatahirin'ny apôstôly masina ka manorina izao fanasana masina izao izay mbola tohizantsika ary ho tohizan'ny taranaka mifandimby araky ny afatry ny tompo fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izy namadia anazy dia nandray mofo ary efa nisaotra dia novakiny ka hoy izy tia ny tenako izay omena ho anareo izao no atao fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no atao fahatsiarovana naovinana naovinana misotro ianareo fa naovinana naovinanareo no mihinana tony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny mipetraka ny fiangonana araka izany teny fanorenana izany ry havana dia aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy lay maty ny soloantsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika dia fanampihavanana izay natolotra Andriamanitra antsika izany ka aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka misaotra anao izay ry Andriamanitra ray anay tompony lanitra sy ny tany fa no ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao no zanaka ho lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana marak'izay ray nay any an-danitra nyreto zay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanaka ho olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamina maty ary ny fifonany mandrak'izay ho anay ka dia miandro sy mitalao ny fiverenany izahay ankehitriny raha eo adino ny fanahy masina mba hamenony fonay ka ndraisanay tokony tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo zay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao tahaka ny santanao moloboka ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay zay arako izay ara-manana ny fiangonana masina manontolo ny fiononona sy ny fifalika aminao dia anao zay miara-manjaka amin'ny raisiny fanahy masina hatramo taloha indrindra ka ho marak'izay amen 17 ny andininy voalohany ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika fa isika izao na dia maro azy dia tena iray ihany isika satria samy nandray tamin'izany mofo ray izany avokoa ny kapako ny fisaorana izay fisaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ilay rana latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka hoy ny tompo andeha efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra mahazo mipetraka ny tsy paray fanasan'ny tompo manao ny hira zay efa voatondro isika 7:500 izarana ny mofo sy ny divay aloha ny katekomenina vao ny tokanana dia avy eo isika rehetrarehetra dia zay rehefa avy nandray ny kapoaka sy ny mofo eny an-tanantsika dia mipetraka ka rehefa tafaverina aty ny diakônina dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika
toizantsika amin'ny 107. Ako iaramitsangana isika. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotrona rehetra ity fa tia norako, dia ny rano ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kely koa. Izao no ataovy ho fahatserovanahy.
jesosy kristy tompontsika zay vombo tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanome anareo ny rany sy ny tenany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Mbola hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay no ity fotoana nomenao iainana ity. Fa nanampinao nisan'ireo zay miombona amin'izao fanasana masina izao ka vonona amin'ny herinao sy ny fahazavanao anompo ary indrindraindrindra ijoro vavolombelona eo nivon'izao tontolo izao sy ao anatin'ny fiangonana. Ampaherezy ny olonao aroka ny ranao nalatsaka sy ny teninao zay mbola mamelona isan'andro. Ampitombo anay amin'ny fahalalana tsara anao Kristy ary ampamokatra be anay eo ny ambaindainy ny fanjakanao. Dia derainay ankalazainay ary isaoranay ianao le tompon'ny fahasoavana. Amen. Araka ny fanao moa dia tehirizitsika ary misy sak ery amin'ny fivoahana ery zany any no ametrahantsika ny zay ny kapoka fa tsy angonina akory fa avy hatrany dia arina ireny satria zay moa ny fitandremana ara-pahasalamana zay arantsika amin'izao fotoana izao. Mahazo mipetraka isika. Izy amin'ny Lazara. Ny mpitandrina sy ny komitiny FPMA Toulouse dia faly tokoa miarabantsika rehetra na isika zay manatrika eto na ianareo rehetra ny tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompo ny asa. Indreto ary ny fampahafantaram-baovao sy ny asa miandry antsika indray. Vaovao avy amin'ny nasionaly. Fotoam-bavaka sy fiofanana. Azontsika atao an-trano ny manaraka fotoam-bavaka mandritry ny herinandro amin'ny 4 ora sy amin'ny 7 ora amin'ny alalan'ny radio vatsy ny FPMA. Misy ny traduction simultanée isaky ny fotoam-bavaka amin'ny hariva. Ny modalité de connexion rehetra dia azontsika jerena ao amin'ny fpma.church.news. Filazana manjo avy amin'ny tafo FPMA Nice. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty ao amin'ny Kristy Jesosy no ampandrenesana anareo fa ny mpanompony Rakoto Malalamamy mpikambana Braony sampana fifoazana nasionaly ny FPMA dia nantsoniny iray odiany amin'ny ny asabotsy 3 oktobra 2024. Hoy ny vadiny Rakoto Malalabakoly izay filohan'ny FPMA Nice ny zanany Rindra sy Fensoa ary ny fianakaviana manontolo. Olazaina amintsika amin'ny fotoana mahamety azy ny fandaminana rehetra rehefa azo avy amin'ny fianakaviana. Eo ampiandrasana izany dia manasantsika samy mitondra ambavaka ny vady aman-janany sy ny fianakaviana manontolo ary ny mpianakavin'ny finoana ao amin'ny tafo FPMA Nice mba homen'ny tompo ny fampiononana feno avy amin'ny fanamasina ary mba hamenony koa ny banga vokatry ny fisarahana. Amin'ny anaran'ny Brao sy ny FPMA ny faritany Atsimo andrefana ny filoha sy ny mpitandrina. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo Toulouse, filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty, no ampandrenesanay anareo fa niava malalanay Andriambololona Germain Clarisse, loholona, filohan'ny FPMA Toulouse sy filohan'ny faritany Atsimo andrefana teo aloha, dia nantsoniny iray odiany aminy tamin'ny zoma 2 oktobra teo amin'ny fahavalopolo taonany tany Madagasikara. Hoy ny vadiny Rasoaraona Daniela Julia, ny zanany Ramalanjaona Laingo sy Voahirana, Davis Alain Sinivo,
Brando Andriambololona Farasonirina, Courtade Michel Sfanja, ny zafiny sy ny zafiafiny, ny mpitandrina mivady sy ny FPMA Toulouse. Ny nofiny dia hiala ao an-tranony eo ambolokandrina ny alatsinainy 10 oktobra, ary entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Katedraly Analakely amin'ny 2 ora tolakandro mialohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazana eny Ambohitrarahaba. Efa niady tsara aho na tanteraka ny fihazakazahana aho ny tahirin'ny finoana aho hatr'izao dia tehirizina ho azy satrom-poninahitry ny fahamarinana. Timoty 2:4 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Anisan'ny mpitarika sy tompon'andraikitra tsy azo adinoina teto amin'ny FPMA Toulouse sy ny faritany ary ny FPMA i Germain ka mahatsiaro banga sy kamboty miaraka amin'ny fianakaviana isika fiangonana. Iary laza Randremaeo Faso loolona no andray fitenenana amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo mandritra ny fanompoam-pivavahana rahampitso ao amin'ny FJKM Katedraly Analakely. Olazaina amintsika ny fandaminana rehetra rehefa tafaverina eto an-toerana ny fianakaviana. Noho izany dia naharay fampahirezana en telefônina, mailaka, SMS maro isika avy amin'ny Flou National Révérend Docteur 7 Rasolondraibe, ny Brofoibe, ny mpitandrina Désiré Andrianarivo, ny FPMA Montpellier, ny faritany Atsimo Andrefana, ny faritany Atsimo Atsinana. Filazana teraka. Par la grâce de Dieu, nous sommes heureux de vous faire part de la naissance de notre fils Matteo Rivo Rabarduelna Reivigno le 21 septembre 2020, disent ses parents Riza et Monica Rabarduelna. Rakpsoran. Noho ny fahasoavana ny rotsaka tamina fianakaviana iray dia manolotra 100 € ho an'ny fiangonana izy ireo ary 100 € ho an'ny mpitandrina araka ny firana fanampiny 420 Jesosy no reariako. Misaotra azy amin'ny zavatra rehetra. Isan-taona ny Sampanatily Capitole Toulouse. Ho fanamariana ny isan-taona ny fianakafanany taona mpanabeazana 2024 ny Sampanatily dia manasa ny fiangonana manontolo amin'ny fiofanana ny asabotsy 10 oktobra amin'ny 2 ora sasany sy ny fanompoam-pivavahana ny alahady 12 oktobra amin'ny 10 ora sasany samy ao amin'ny Vieux Temple avokoa. Ny lohahevitra amin'izany dia ny lalàna tily fahasivy manao hoe say mahery fo ary maharitra amin'ny asa ny tily. Nalaina avy amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:15 manao hoe koa amin'izany ry rahalahy dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ho fanohanana ny asan'ny sampana dia manao antsoavo izahay fa hanangona izay fonareo amin'ny alalan'ny valopy na opération pièce rouge et jaune. Izay tery ampanahandray anjara dia afaka mifandray na manatitra izany any amin'ny Brown sampana nareo mpiandraikitra mandritry ny volana Oktobra. Mankasitraka indrindra tanana avy. Hoy ny Brown sampana amin'ny anarana hoy ny Brown sampana sy ny Flou Noro Andrianatoandro. Vaovao mikasika ny trano fiangonana. Araka ny fivorian'ny mpandray tamin'ny volana Martsa 2024 dia mitoy ny tetikasa ny firosoana fananana trano fiangonana. Izy vao miera manokana tsangana andinika lalina momba izany. Ny fanomezana na tonom-bola tontsika tao fanohanana zany asa izany dia efa azontsika rotsaka ao amin'ny sous-compte trano fiangonana Kasina Libele trano sy ny anaranao amin'ny fandoavam-bola atao. Ny numéro IBAN sous-compte ny FPMA Toulouse dia azontsika anontaniana ny mpitam-bola na azo alefa mailaka amintsika ihany koa. Antso ho an'ireo katekômena 20 ny fisoratana anarana amin'ny fianarana katekômena amin'ity taom-pianarana vaovao ity dia efa nisokatra ary afaka mandray fiche d'inscription any amin'ny diakona isika rehefa mirava. Ny fampianarana dia hanomboka amin'ny alahady 12 Oktobra ho avy izao.
toy izany koa ny étude biblika mitohy hatrany amin'ny talata 4 oktobra amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Toy izao ny permanence ny mpitandrina. Manomboka amin'ity volana oktobra ity dia ireto avy zany ny permanence ataon'ny mpitandrina mandritry ny herinandro ao amin'ny birao-piangonana. Ny talata amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora hariva, ny alakamisy sy ny zoma ny maraina amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 12 ora sy sasany. Koa azontsika atao ny miantso ny mpitandrina raha maniry hanana fihaonana aminy mba handaminana ny fotoana. Fampatsahivina mikasika ny rakitra sy ny adidy izay afaka hanohanantsika ny asa-piangonana amin'ny alalan'ny virement, ny chèque na ny carte bancaire. Azontsika atao ihany koa izany ao aorian'ny fanompoam-pivavahana ary atao anaty arina etsy aoriana, marina fotsiny mba hanoratra amin'ireo fandraisana anjara ireo na ho rakitra na adidy na rakim-pisaorana izany. Dia mampatsiahy antsika ampitiavana hatrany mba tsy hitangorona na atao am-piangonana na eo ivelany rehefa mirava ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Noho izany dia entanina ampitiavana isika izotra milamina mamonjy ny toeram-podiana rehefa mametraka na tsy ny rakitra na ny adidy. Toy izao ny diarintsika ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 7-15 oktobra dia any amin'ny Vieux Temple sy amin'ny alalan'ny YouTube ary manomboka amin'ny 10 ora sy sasany maraina. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Ny smartphone ka dia faly zay miarabanao na tratra ny tsingeritaona na aterahanao indray ary ny teny ao amin'ny Isaia 9:7 ny 9:4 no entinay mampahery ary indrindra hitarika mialohan'ny vavaka ho anao. Izao ny voasoratra, ny tompo no miteny: na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izano ihany no isahirana mitondra. Izano nanao ka izaho ihany ny trotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Zava-dehibe zany toky omen'ny tompo ho an'ny mpanompony zany. Ilay Andriamanitra nampisy, ilay Andriamanitra nanabe no milaza hoe tsy miova aho, tsy miova aho. Ny olona tokoa no mety miova, izao tontolo izao no miova, isika ny mezoky mitompo taona miantitra, fa Andriamanitra ao amin'ny fitondrany, ao amin'ny fanambinany, ao amin'ny fanasoavany tsy miova. Toky lehibe zany. Ary zany no entina miaraba sy mampahery anao, ary zany koa no etsika mametraka no avinao eo amin'ny tompo, iara-mivavaka isika. Misaotra anao zay tompo noho ny mpanomponao izay nitehirizinao no tantaninao ary dia nahatratra ny tsingeritaona na terahany tamin'iny volana lasa iny. Fahasoavana avy aminao zany ary tompo-pitahiana izay omenao azy manokana satria tianao izy. Tompo, mangataka aminao zahay, zany teninao zany eny tanterahanao aminy tokoa, ka ianao le tompon'ny fahasoavana hatraminy izy fony zaza no atanteraka ny fiainany manontolo, atanteraka ny fiazakazahany, ka arovanao avokoa ny sainy, ny fanahiny, ny tenany ary ny fony ho tanteraka ka tsy hanantsiny eo anatrehanao Andriamanitra. Dia ampitombonao ao amin'ny fiadananao, ny fifalianao ary ny fahatanterahanao. Dia ho anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ny amin'ny tahinao ny mpanomponao, ary mbola iazonanao azy amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Amina ratsoanao Kristy. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka natateraka izao fanompoam-pivavahana izao. Araka ny lazainantsika teo dia tsisy mifandraisan-tananareo katekemena, kanefa dia rehefa irava ijoro eto izy ireo rehefa manao ny hira famaranana isika ny 720 à la fin, quand on va chanter le 724
427, excusez-moi, première strophe. À la fin, je vous demande de vous mettre là, pendant que nous tous, nous quittons la salle. Hivavaky sika. Tompo misaotra anao zay no natanterano zao fanompompivavahana izao. Misaotra indrindra ny amin'ny fanananao tompo sy Andriamanitra ary ny fitokisana nomenao anay ka nanirahanao anay vavolombelona tonivony zao tontolo izao nefa koa mbola anomezanao anay malalaka ny harem-pahasoavana, ny fanomezam-pahasoavana, ny fitahiana rehetra ahafahanay manatanteraka zany adidy masina napetraka ao zany. Ny angatanay aminao ampitombony finoanay ary indrindra tehirizy mandrakariva ao amin'ny firaisana amin'ny zanaka ao zay mba hatanteraka izany rehetra izany. Mametraka reto katikomenina vonitokanana reto koa zay eo amin'ny sehatra vaovao aniranao azy reto anivon'ny fiangonana ataovy vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny fahalehibiazanao Kristy ka hitombo amin'ny fahalalana ny teninao ary hitombo amin'ny fanompona sy ny fandorantena. Dia mivavaka aminao zay ho andro namanay zay ny donam-pahoriana na moy malala ampionony amin'ny filazantsara amin'ny fitsanganana amin'ny maty ary ampaherezo amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Tianay ny anonona manokana eo aminao ny vady amanjanaky tompoko lahy mamy Rakoto Malala avy any Nisy mangataka aminao zay tompo. Ianao lay tompo ny fiainana, mpandahatra ny fiainana noho inonay fefa manomana no izay ho anjaran'izy ireo ary indrindra manome azo malalaka ny tena fampiononana mandrakizay. Dia hivavaka aminao zay ho an'ny vady amanjanaka ary ny zafikely ny tompokolahy Germain Ndrembololona ary ho an'ny fiangonana manontolo koa tsapanao ny fahabangana ary hitanao ny alahelo aty anatinay noho ny fiarana nompo teto nandritry ny taona maro. Tompo mangataka aminao zay ampaherezo ny fianakaviana toany ary ny fiangonana koa ianao zay nametraka azy eto teto ianao ihany no angatanay ametraka ny lamina ilainay azahoanay mandroso mahatanteraka ihany koa ny anjara fiazakazanay ary dia misaotra anao ny an'izany mpanomponao zany ny fiainany sy ny fahafatesany satria zany no ampianariny teninao anay maty zay ao amin'ny Kristy velo zay ao amin'ny Kristy. Dia mivavaka aminao zay ho andro sahirana indrindra amin'izao fotoana ny coronavirus zao, ireo very an'asa tsy mahita asa, ireo mbola miantona ny asa, ireo zay mitady fa tsy mahita ary ireo zay tojo fahasahiranana koa eo amin'ny asa aman'andraikitra. Jereo tompo meo an'ny tsirairay avy zay anjara tandrifo azy ary aoka tsy ny coronavirus ene ny andresy eo amin'ny fiainanay fa ny herin'ilay tsy to inonay fa mahay manao mihoatra noho zay ny angatahana sy eritreretina noho ny hery zay miasa ty anatinay. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny fandripahalemana manerana ny tany, mivavaka aminao zay ho an'ireo niarany voina maro samy hafa hitanao reny, mivavaka aminao zay ho an'ireo marary na ny hopitaly na ny tokantrano zany ataovy akaiky anao ampaherezo ary anatery fanasitranana sy omeo vahaolana. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny asa fitorinan'ny filazantsara manerana ny tany, ho an'ny asan'ny fiangonana ary mivavaka anao koa zay ho an'ny FPMA sy ny FPMA Toulouse. Io ny asa rehetra zay napetraka ao ary ataovy fiangonana mahajoro, fiangonana fanasina sy fahazavana ary fiangonana mahavokatra be ho amin'ny mandrakizainao. Dia tianay ny tompo ny ametraka ao aminao koa ireo zay nandray fahasoavana isaoranay ideranay ankalazanay ianao ary misaotra ny amin'ny ahafahan'izy ireo mijoro vavolombelona fa ianao ny loharanony zany ary ny amin'ny aneken'ireo izara indrindra ampitombony ambaindainy asan'ny fiangonana satria marika ny hoan'ny finoany sy ny fankasitrahany anao zany. Dia terizo mandrakariva ao anatin'ny fitahianao izy ireo ary aoka ny fifaliana sy ny fiadanana napetraka ao tompony hitombo fa tsy hiletsy na oviana. Dia maro ny tianay angatahana tompo, foy ny fisainanay tsy takatry ny sainay fa zay rehetra tokony isam-batano ho an'ny isam-batan'olona, tokony ho an'ny isam-pianakaviana, tokony ho an'ny fiangonana manontolo ary indrindra tokony ho an'ny firenena na ity firenena mampiatrano anay ity na i Madagasikara tany razanay ninona tokony ho an'ireo
dia angatanay amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy izany. Dia derainay ianao ray zanaka fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Azafady fadiny tompoko. Fanaontsika ny miarabany vahiny, misaotra anareo nampahatsiaro. Ka amintsika zao moa misy fanokanana dia mino aho fa misy mandalo eto. Ka dia itsika rehetra vahiny mba angatahana mba hitsangana tompoko arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompo. Dia faly zay miaraba anareo, mandray anareo, tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary misaotra indrindra mankasitraka tamin'ny nanekenareo anotrina izao fotoana izao ary niara-mivavaka taminay. Ny vavanareo niaraka tamin'ny vavanay, ny sainay niaraka tamin'ny sainareo, ny fonareo niaraka tamin'ny fonay ary ny fanahinareo niombona tamin'ny fanahinay. Ero anay zany ary dia isaorana indrindra ianareo mankasitraka tompoko. Ary dia mitsodrano anareo koa zay. Ilay Andriamanitra ny fahasoavana ny tantana anareo, mitondra anareo eto, mbola hitondra anareo naiza ale anareo. Androtsaka ny fitahinana mananamby ampy ene izy, anambona anareo amin'izay atao ene izy, hiaro anareo amin'ny loza sy ny ratsy rehetra ene izy, ary indrindra hatanteraka ny fikasana tsara rehetra ao aminareo ene izy. Ary tsarofana oviana anareo ny mandalo eto, misy toerana ho anareo eto amin'ny FP Matolozy. Dia misaotra indrindra tompoko ary mampamangy any amin'ny fianakaviana sy ny mpiombona finoana rehetra. Izay ny hevinareo. Misaotra tompoko, afaka mipetraka nareo. Mamarana ny fotoana isika ny andininy voalohany amin'ny firana fanampiny 430 ny ataontsika mpitsangana. Ny andininy voalohany ihany. Ary aoriana ny afatra sy ny tsodrano araka ny lazaiko teo, androseto ny katekomena ijoro eto an'loantsika mitodika any amintsika ary isika hiara-mihira amin'izy ireo ny hirahiraka. Ho vavolombelonao naiza le zay ny fandrina vao sy ataoko rehetra. Hiara-mitsangana isika. Fanampiny 430 andininy voalohany. Mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina amin'ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azo ny mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ho aminareo aneny Tompo. Tay anareo aneny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Alleluia.
voninahitra aon'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Les catéchumènes, vous vous mettez là, hein, vous vous tournez vers les... Dia amrary soa antsika rehetra tompoko ary inona fa anoana azy ireo isika ary izy ireo kosa iazoto iara-miasa amintsika. Dia samy ten'Andriamanitra tompoko. Ataontsika ny hira 720 sy 700 voalohany.